raha androantsika am'izao situation zao dia ratsy de ratsy le situation. Le fiantraikan'le crise Covid tia samy hafa arakaraky ny sehatra. Raisinao ohatra ny sehatry ny tourisme amin'ny ankapobeny, ao anatin'ny transport aérien, ao anatiny zany Air-Mat, Tsaradia, iny de ataontsika hoe 100%. Io zany rahotra fotsiny resaky mivantana ny chiffre. Raha ohatra ka tamin'ny taona 2022 nahatratra tany amin'ny 700 millions de dollars tany ny recette d'exportation amina tourisme. Amin'ity 2020 zany raha mitohy zao crise zao hatramin'ny farantaona, zay 700 millions zay ho lasa pratiquement zéro. Fa raha ny textile mety mahatratra amin'ny 50% ny hoany. Misy hiatra anankiray ohatra izay everitsika fa hoe angamba tsy de niantraika tamin'ny loatra ny crise Covid, de tsy inona akory fa ny opérateur télécom. Ny opérateur télécom Ombregem, nefa ny nagaga dia ny nafantatra fa hoe zareo aza na dia misy ny télétravail, na dia mitombo ny famarotana data amin'ny mpanjifa, noho le fikatonan'ny orinasa maro na fienan'ny aktiviteny dia amin'ny ankapobeny dia niena teo amin'ny 20 hatramin'ny 30 isanjato teo ny recette. Donc ozy hoe arakaraky io tsy afaka itenanao chiffre global fa misy zany le orinasa afaka nanohy ny asa amin'ny télétravail. Fa misy kosa orinasa ary ao anatin' zany industrie izay tsy afaka manao télétravail satria mpiasa tsy maintsy oloana machine. Azonao? Donc l'activité-na service zany no ataontsika hoe tsy de misy fiantraikany loatra le confinement physique zay, fa le industrie nantsena isan-karazany ny supermarché sisa reny tsy maintsy misokatra izy, ka rehefa tsy misokatra de mihena ny fidiram-bola. Ny azona an'izay information zay sarotra be. Mila ataontsika hoe cellule de veille. Ary cellule de veille tsy hoe zay orinasa rehetra tokony iarahana amin'ny fanjakana. Azonao? De io zany tena hoe fangatanay ataon'ny sehatra tsy miankina mba hisy karazana hoe comité de veille économique iarahana fanjakana, secteur privé miaraka amin'ny fanjakana mba ahafantarana ombieny régulièrement ny situation économique amin'ny firenena. Tsy fanamavanana akory ny nisy fa fanemorana, fandoavana hetra ho ana sehatra vitsivitsy. Tamin'ny fanjakana nandray an'izay FEPEDRE dia ny hoe ny sehatry ny tourisme, sehatry ny zone France, sehatry ny transport izay tena voa no misy fanemorana ny fandoavana ny hetra. Amintsika amin'ity zao nefa tsy reo ihany no voa, reo no voalohany fa ny sehatra rehetrarehetra hatramin'ny banky voa daholo. Ka ny fangatana secteur privé dia no hoe tsy resaka fanemorana no ampy no ilainy fa tena fanamaevanana mihitsy. Zany hoe tiako zany dia ny hoe ohatra zany hoe fanamaevanana amin'ny cohésion sociale izay mety ho aloha, na fanamaevanana amin'ny hetra izay tokony aloha, tena fanesorana tout simplement akoatran'ny izay fanamorana. Itsika miteny zao nefa, itsika miteny zao dia ny zavatra misy anefa dia mbola tsy misy mihitsy izay fepetra économique fanamaevanana an'izay hatramin'izao. Efa 3 volana tsika zao no anaty crise ty nefa mbola tsy misy mazava soritra ny amin'izay lafin'izay. Vao nivory zay tamin'ny lakamisy lasa teo andron'ny Ascension momba ny hoe zahoaizy io plan de mitigation satria araka ny teninao efa nisy daty ifanomezana ny hoe alohan'ny farany volana aprily dia ho adopté io plan de mitigation io. Niara-ny asa nandritry ny andro maro ny ministéran'ny industrie, ny varotra sy ny artisanat miaraka tamin'ny sehatra tsy miankina namolavolana an'io plan de mitigation io ary efa nisy plan efa vita ary tokony natolotry ny ministre
Mika izay ministre de tutelle ny secteur privé zany a eo amin'ny conseil de gouvernement na conseil des ministres ahafahana manaiky azy. Nefa ny vaovao farany zany azonay a de ny hoe mitsopahan'ny gouvernement io plan de mitigation io. Nantany ministre hoe raha ohatra izy ka za manontany anareo hoe am'le asa no iarahantsika reny raha misy fepetra roa na telo everinareo hoe tena ilaina inona ireo fepetra zao. De namaly izy sehatra tsy miankina fa hoe raha misy fepetra voalohany ilaina mihitsy a dia ny fanampiana ny mpiasa tsy hanasa intsony. Ataoko mazava mihitsy ny teniko, fanampiana ny mpiasa tsy hanasa intsony. Tsy hoe fanampiana ny orinasa fa fanampiana ny mpiasa tsy hanasa intsony. Satria nahoana? Satria ireo mpiasa tsy hanasa ireo a tsy mikarama, tsy mandray vola intsony izy. Tsy amin'ny secteur informel izy, zany hoe tsy anisan'le olona nanomezana tsinjoina hoe netsitsika azy, tsinjo famenina le hoe 100 000 ariary, satria misy an'le chômage technique zéro ny karamany. Reo olo reo a no everinay fa tokony azoko karazana indemnité rehefa nisy resaka maromaro ifanaovan'ny mpitondra orinasa sy ny syndikana mpiasa miaraka ministèren'ny travail efa niresahana ary nifanarahana mihitsy ministre travail mihitsy rehefa nanaiky fa no nisy fatan'ny conseil de gouvernement de apparemment lavin'ny gouvernement tany izy. Faharoa, rehefa crise ohatr'izao ary tsy Madagasikara irery koa fa tena maneran-tany dia inona ny tena fiantraikany amin'ny orinasa dia ilay tsy fahampian'ny vola iodinana. Io vola iodinana atao inona? Andaovana ny ofatrano, andaovana ny jirama, andaovana telefona, andaovana ny karamam-piasa izay mbola ao mazorina miasa. Dia izay no atao hoe crédit de trésorerie ilain'ny mpanara ary io crédit trésorerie ilain'ny mpanara io a ny zavatra nangatanay dia ny hoe voalohany ahena ny tany tatosa ny taux d'intérêt zany mba ho bonifié ary ny fanjakana no anao zay bonification mba ihena zany ambany de ambany a. Faharoa ho garantie koa ireo crédit de trésorerie ireo. Nahoana ny hoe sady bonification no garantie. Bonifié satria crise tiky zao. Tsy hoe vola ahafahan'ireo hanao activité normale akory le izy fa vola ilaina mba ahafahana tazona zay vola eo aloha mba tsy hafatesana. Satria mazava ho azy fa ohatran'ny olona marary io arakaraky ny andrasanao ny fandraisana ny fepetra anasitranana le marary a dia voalohany na mety ho faty le olona, mety ho faty le orinasa fa maty izy de zay vita, tsy resana intsony mihitsy. Na tena vaty aretina goavana be izy a ary ho sarotra de ho sarotra mihitsy ny anarina azy taty aoriana. Eo lana le hoe misy garantie omeny fanjakana andro banky satria ny banky ny mamay an'le crédit fa tsy ny fanjakana akory. Mba ahafahan'ny banky a manome malalaka izay crédit ilain'ny orinasa fa fantatra fa any Ambatiany misy garantie resy fanjakana anampiana ny banky anampiana ny orinasa sahinana. Nalay tokoa ny sehatra tsy miankina nahita fa tao anatin'le loi de finances rectificative tsy misy resaka mihitsy fanampiana ny économie na secteur privé. Rehefa maresaka recette fiscale tsika ao moa zany ny impôt au droit de douane. Mazava ho azy fa sikajin'olona sikajina anankiroa no mampiditra impôt na droit de douane dia ny orinasa sy ny mpiasa. Ireo no mampidi-bola. Zany hoe rehefa tsy mihodina ny orinasa na miena ny activité-ny dia mazava ho azy fa misy fiantraikany zany amin'ny fidiram-bola fanjakana. Ary zay no mahatonga an'le gapy na 2000 milliards ndraisan'ny fanjakana satria misy le confinement, misy le tsena iraisam-pirenena izay mikatona dia mazava ho azy fa miena le hetra alohan'ny orinasa. Tsika nefa izao a
ny fangatanay secteur privé de ny hoe mba hampio zahay mba hahafahanay miodina azy tokony izy fa tsy hikatona satria vena amin'le teniko teo raha ohatra mikatona marary mafy zahay tsy izay koa no nahafahan'ny orinasa privé na sehatra secteur productif afaka mandoa etra impôt izay vola ho an'ny fanjakana fa raha jerena zany le izy de ny hoe ok ianareo secteur privé ianareo secteur productif tsy afaka mandrosa tsony angataka volany amin'ny bailleur zay FMI banque mondiale etc ampiasainay zay fa ianareo privé kosa dia vedava lalana hafa kosa amatsina ny olanareo zay zany sehatra tsy miantra de fa nihevitra fa hoe ary mihitsy moa zany ny tenin'ny bailleur taminay hoe azonareo atao mihitsy no mandray anjara amin'ny vola io fa ny fanjakana moa zany no finalement no tena tompo mandrindra amin'io fa azonareo atao mihitsy ny magataka fanampiana avy amin'ny vola io satria fa vola 450 millions dollars zany vola be zany ho an'ny gouvernement tagasy noho le fiainan'ny recette fiscale na de miniminary moa zany dia ataontsika hoe mitovitovy ihany zany le volana men'ny bailleur sy le gapina budgétaire fa nefitsika zao crise covid zany hoe tokony ireo zany fa hoe mila hoverina ho amboarina angamba zany araky nifitray sehatra tsy miankina io budget io mba ahafahana mijery hoe inona ny fanampiana tokony ho atao ho an'ireo mpamatsy amin'ny fanjakana satria izy ireo no mitondra ny impôt sy ny droit de douane ka rehefa maty izy ireo natsoa moa ny impôt sy droit de douane ivel'ny fanjakana ka zay no natenanay ary mbola manantena an'izany zay amin'izao fotoana zao zavatra faharoa milaza tokoa ny fanjakana amin'ny ankapobeny fa hoe tsy manam-bola fa mila fanampiana avy any ivelany misy koa le trosa anatiny trosa anatiny ino trosa anatiny dia ny BTA BTF fiary sisisa amintsika amin'ny teny zao araky ny statistique ministère finance io trosa anatiny io dia 10% ny PIB malagasy fotsiny ambany dia ambany zany raha ny tatrosan'ny firenena malagasy amin'ny ankapobeny zany hoe ny trosa ivelany sy ny trosa anatiny zany dia latsaky ny 70% ny PIB zany anisan'ny firenena izay tsy mitrosa indrindra tsika eran'izao tontolo zao nefa mahantra ila volontsika sosikevitray valara zany no hoe nahoana tsy mitrosa amin'ny malagasy zay ho any zavatra somary mampane satria tsika moa araky ny fantatritsika atao lisa firenena folo mahantra indrindra eran'izao tontolo zao tsy misy firenena na iray aza izay tsy nisy fiantraikany tamin'ny lafiny ara ekonomika no te crise covid ty nefa ny zavatra misy koa nefa dia tsika angamba no firenena folo raha misy eran-tany izay tsy mbola nametraka ny plan de soutien économique ny firenena fa mamelatra ny azy daholo fa mieritreritra azy zao no relance hoe inandray no relance fa tsy hoe resaka soutien amin'izao crise zao fotsiny fa ny antsika na io plan de soutien io ara mbola tsy voaka akory fa telo volana aorinan'ny crise mbola tsisy raha ny zavatra hitanay aloha dia malheureusement tsy de misy fantenana firy araha loi de finance rectificative nefa zay mbola iadiany araky ny enina moa zany ary nisy fivana be koa tamin'ny zay resaky zay hoe finalement les plans de mitigation secteur privé dia ho aravina ao anatina izy atao hoe plan multisectoriel d'urgence zay hitambaran'ny lafiny ara-pahasalamana lafiny ara-sosialy ary lafiny ara-ekonomika dia miandry de miandry zay hoe inona no anatin'io plan multisectoriel io fa araky ny teo moa zany dia nienina hoe tsy de makato loatra an'le fanampiana piasa ny fanjakana araky ny nagantany fa io ny hitanefa hoe tena zavatra lena be be mihitsy fa dia anohy zay ny resaka fanjakana ary mananteny zay ngamba nataoko hoe
zava-dehibe teny amin'izao fotoana izao hoe mba hisy dinika sokotra be koa miaraka amin'ny ireo mpitondra isan-tsokajiny izay manapaka hevitra anatin'ity situation ity satria somary gaga ihany zay noho ny hoe efa misy resaka atao amin'ny mika ohatra na misy resaka atao amin'ny ministère travail efa fanaraka efa d'accord zareo fa tsy d'accord ihany efa manohana izy fa no tonga any amin'ny conseil des ministres any dia misy karazana ataontsika hoe fanoherana zay rehefa izany le izy dia aleo tonga dia ny voalohany dia efa eo amin'ny latabatra daholo izy ministère ohatra ministère finance na primature ara na présidence ara miaraka amin'ny sehatra tsy miakatra dia eo tsika dia samy miara miresaka dia ny any amin'ny conseil de gouvernement tonga dia manaiky fotsy fa tsisy adefitra intsony ataony amin'ny conseil de gouvernement